Isan'ny manomana fanadinana idirana ho mpiasam-panjakana ny avy ao anivon'ny Caes isan'ny manomana ao amin'izany moa amin'ny fidirana eo anivon'ny EVAM izy ireo tsy ny ao ihany sy antonany ihany io fa dia maro ny tolotra omen'ny avy ao anivon'ny Caes ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana idirana ho mpiasam-panjakana toy izao ny fanazavana hoentin'ny tompona andraikitra. Efa sokatra tokoatran'izao ny avidy concours idirana eny amin'ny ivon'ny NAM efa herinandro izay a. Misy moa zany sampana vaovao indray eto amin'ny Caes ary izy fidirana vaovao indray ny fahafito ny volana oktobra izao mikasika ny ENAM manokana dia manomboka amin'ny agent diplomatique et consulaire, ny administrateur civil, administrateur des services financiers, ny inspecteur des impôts, des domaines, commissaire du commerce et de la concurrence sy ny ingénieur de topographie. Zany hoe maromaro zany izy ireo amin'ity fa eo amin'ny valopolo amby zato eo zany nisan'ny ankizy ho raisina. Manomana an'io ny Caes ary ny rentrée moa zany dia ny fahafito ny volana oktobra izao. Ny fampianarana moa zany dia hoe sady manomana ny écrit ny Caes ary ihany koa manomana ny oral ary izy koa moa zany cours du soir amin'ity indray mitoraka ity. Ny toerana misy an'ny Caes moa zany dia efa iarahantsika malala ity ankazitokana ambanidia.